Ya, miaraba atsika malagasy rehetra. Direkta ataoko androany ty moa valiteny nomeny DG-ny base Toliara. Izay namaliany reny point rehetra. Izay no resahako. Betsaka ny lainga tao anatin'ny teny DG ary eto ampanomboana zany de tiako no manambaratsika vahoaka malagasy fa voasambany moa niseho io DG io satria araka ny nambarako amitsika voasambany niseho izy. Zavatra tiako ambarantsika koa voalohany indrindra momba n'ity base Toliara ity imbetsaky tonga atao antranoko na DG io na ireo mpiara-miasa aminy reo point niresahana ireo tompoko de tsy arakaraka niny zavatra no teneniny ary imbetsaky koa no ovaina io cahier de charge ka eto ampanomboana averiko ndray miarabatsika toko miarabatsika rehetra manaraka an'ity fa ty raha base Toliara ity raha ny fahalalako azy ny base te hamitaka ny fitondrana am'izao fotoana zao koa isika manome tsy ny fitondrana foana fa ty ny base mino aho fa nalefa ny fitondrana tany amin'ny base Toliara ahoana reto zavatra teneniny citeny reto de miezaky ry zareo hanao conférence de presse point de presse moa zany fa matahotra conférence de presse reo point de presse tsy misy mamaly zany ary za mbola mangataka any andriamatoa DG andaonao fasafasytsika oety dossiernao fa na za tsy hitondra dossier fantatry dolo dossier io satria zavatra hafaty any Toliara tsika za mitena misy havanao manjary lasa tarikitsika le resaka fa ny potehina amin'io de tanànany Masikoro sy tanànany Vezo zay zany ny zavatra misy amin'ny base Toliara io ka eto te hitondra fanazavana tsy hoatsika vahoaka malagasy rehetra ho an'ny mpitondra sao dia manino moa ty voafitaka manko isika fitahiny azafady indrindra fa misy manoratra moa reto de tsy maintsy ya sao de voafitaka zany tsika amin'io resaka base Toliara ty satria ny zavatra misy am'izao fotoana zao de miezaka manome information diso ireo pomba ny base Toliara na ireo taritiny DG ny base Toliara ty ameko anareo reto information zay niteneniny zay zavatra mampiahiahy any iza moa ty any citeny Randrianasolo ny aiko zany andraso vetivety eo ihany tsika alohany hitondrako an'izay zavatra zay misy zavatra amboariko kely ty andraso vetivety tompoko tsy hoe sanatria manary ny azafady indrindra tompoko eny ary tompoko averiko indray ity direct ataoko ty dia iny point de presse zay nataony iza moa anarany iny nataony DG ny base Toliara iny zay hitako hoe feno lainga ary rozy te handainga amin'ny fitondram-panjakana lainga voalohany averiko
lainga voalohany nataony DG ny teny DG ny base toliara fa tsy miditra ao toliara ireo camion reo ambarako hoe fatapoko fatapirenena enao ve DG de tsy mahafantatra hoe iza daholo ny fokotany toliara mandalo raha ohatra ka ho tonga any amin'ny la batterie na andaboy ny aizatsika azy io camion io na port atao io la batterie tompoko de tsy toliara 2 fa toliara 1 aoka tsy voafitaky nareo fitondrana fa mandainga aminareo mpitondra reo olo reo mandainga ry zareo fa la batterie tompoko dia any toliara 1 nandainga izy teo hoe tsy miditra any toliara ka toliara la batterie io aniza la batterie io any toliara 1 lainga voalohany nataony lainga faharoa nataony reto aby ny quartier andalovan'io camion io mandalo io camion io ao a Tsikobory mandalo a Ketsaky mandalo koa izy a tanàna amboniny iza moa le sy tanàna Sakabera mandalo a Sakabera toliara 1 DG aza mandainga fitondrana ianao aza mandainga koa ianao amin'ny société américaine zay nividiny base io lainga zavatra ataonao io Sakabera zany toliara 1 Tsikobory zany toliara 1 Aketsaky zany toliara 1 Andaboy zany toliara 1 fokotany firy zay nitenentsika zay andalovany io camion io ka nomaly ianao nao point de presse de mandainga amin'ny vahoaka malagasy mandainga amin'ny fitondrana am'izay ny fitondrana rehefa nanontany ianao marina ve zavatra tenentsy teny ty sa diso va zavatra tenentsy teny ty hita mihitsiny fa mandainga ianao mody teneninao hoe na io toliara 2 ne rehefa mamono le raha rehefa tsy mety tsy hoe zao kory hoe re toliara 1 ihany no rovako fa miaro koa na toliara 2 satria tsy mety le zavatra zay zao lainga nataonao zay hoe na lazainao fa tsy miditra ao toliara fokotany firy zao niteneniko teo reny Sakabera niteneniko teo Tsikobory niteneniko teo Anketsaky niteneniko teo Andaboy niteneniko teo reo zany toliara 1 daholo andalovany io camion io isaky ny miteny isaky ny manao directa isaky ny manohitra de tsy maintsy manova cahier de charge nareo any cahier de charge tsy mivoaka nandeha za tamin'ny ministère concerné mbola tsy misy izy cahier de charge nomaly koa ianao nanamafy fa mbola anao cahier de charge vaovao zany ry malagasy entsika zany matahotra zareo amoaka ny tena marina satria ny tena marina ao anatin'ny cahier de charge miandry koa moa zahay étude d'impact environnemental io fa io aloha tena tsy mandeha io zay zavatra lazaitsika satria tsy possible mihitsiny société américaine ro handeha tsy hanara-dalàna zany ny hitanao zao national central park ny New York misy jardin ngeza be ao lalàna New York ihany lalàna New York tsy azonao akana na hazo ray nitondra mpianatra sy teny tany andafy tao zahay mianatra mombany zay raha central park New York io tao zahay hoe misy frantsay nanao jardin atao i BDB mihitsy ny olona manera zao tontolo nanao jardin atao de tsy azo alaina na jardin na hazo anankiray lalànany io raha état New York io fa lalàna miaro an'ity base toliara ty miaro any ino anara ty miaro amin'ny baobab io tompoko de lalàna international lalàna national donc zany tsisy afaka azonao atao ary nomaly tsy nasany teny amin'ny baobab satria baobab zany aneka zavatra tsy azonao kitiny DG azafady tsy azo kitihina zany baobab zany azafady ary raha baobab zato mety nekeko baobab zao ane amanaliny 10 aly any misy baobab ao tsika fa samby fatany tsika nidina tao nahitan'ireo baobab rehetra tao reo ka aza mandainga isika amin'ny mpitondra fanjakana nareo ary aza mandainga amin'ny société io satria zahay hiataky na national na international ary ny technicien malagasy rehetra miaraka amin'ny technicien international fa nanao conférence de presse momba an'io zavatra io ary mitambatra ny herinay amin'izao fotoana izao ary zahay rehefa nantany nidina teny foto
nantany vahoaka ny toliara tsy mila io base io et c'est normal satria nareo mandainga hoe hitondra asa ino asa andesineo nareo no teny mihitsy tao anaty cahier de charge taloha reny cahier de charge anao ovainareo saky miteny aho ovainareo de nareo koa lasa nandainga hoe tsy hiditra toliara ville de lasa mandainga anao andriamato DG reo quartier efatra reo no idirany eto toliara ville tenenao amiko hoe tsy quartier toliara reo zany député ny toliara ville aho de nandainga anao tamin'ny mal DG fa tsy miditra eto toliara le izy safe zany olona tsokobory reo zany olona anketsaky reo olona andaboy reo izy koa manankiray ty olona sakabera reo zany tsy toliara ville reo aminao ka mandritra 38 ans handalovany camion nitenenao camion hoe tsy 160 tonnes tsy zao ne na 160 tonnes io fa soratinareo tao na amin'ny impact environnemental nisy risque iny hoe high risk na tamin'ny famalinana nataonareo tamin'ny cahier de charge nisy soratinareo tao io fa cahier de charge reo mbola afeninareo hatramizao na mpitondra fanjakana tsy mahazo cahier de charge io ny mpitondra mbola tsy mahazo cahier de charge io mba teo zay hadalana misy eto amin'ity zavatra miankina manainay ve mbola tsy misy cahier de charge ameo androtra le cahier de charge taloha fa ianao no maly hoe mbola anao cahier de charge vaovao ndray de mandainga anareo amboatra lalana tsy mamboatra lalana zao nareo fa lalandehanany raha nareo no ataonareo hanao forage tsy hanao forage zao nareo fa forage anovanareo andraha io ro ataonareo to lainga anareo zany lainga faharoa amboatra lalana nareo lalana ataonareo hitondranareo an'io akora io ro ataonareo lainga zany de anao miteny hoe andaboy hoe azo andehana non tsy zany soratinareo voalohany fa aza mifandainga eto isika tsy mety zany DG aboao cahier de charge taloha rena mbola tsy vita vaovao hoe firy kilometre tsy azonareo aleha eo andaboy ary raha vao nisokafany tamin'ny androny hery rajonareo mampianina nanokafana an'iny tadidiko tsara tonga de tsy nahazo nandeha teny zahay ho nanao grève teny zahay tsy nahazo nandeha nisy gendarme tonga de niaby anay teo adinao iny DG zay lainga fahefatsinao zay enao miteny hoe ho azo aleha teny nareo aza vo navoakany tamin'ny androny hery rajonareo mampianina iny tonga de nisinareo gendarme teo nalanareo nidoranareo mihitsy ny sitinareo tany Ranobe nandeha tany zahay tonga de nisinareo gendarme teo nareo ihany odoranareo le izy de lasanareo zahay nandoran'io amizay bloqué vanareo le zavatsy ka eto isika tsy tokony fandainga zany resaka rano fatatsika tsara tsy fisiny rano eto a Madagasikara indrindra ty tanàna ny toliara ty rano aloha misy manerana ny Madagasikara fa tsika tsy mahavoazere rano isika ka eto ambarako mazava tsara hoeny vahoaka malagasy tena loza nefa le rano ambany tany io réserve raha fa tsy misy rano intsony izo maina ty tany antsimandrefana ty io no rano halaitsika ho any taranaka faramandimy io nefa no halainy moramorainy DG le izy tamin'ny maly de zao ny teneny hoe tsy rano firenena no halainay azafady voasoratra tao anatin'ny cahier de charge tao tamin'ny ary nisoratana tamin'ny étude d'impact environnemental taloha le tsy ampiasainareo amizao fotoana zao io voasoratra tao mazava tsara vonjere taloha iny 500 mètres cubes par heure de nous voinareo 650 mètres cubes par heure DG rano kelikely zay rano kelikely 600 mètres cubes zany ka miteny anao hoe haka rano kely fotsiny zay avy ao par heure mandritra ny 38 ans zany par heure zany no halainareo ao ary voasoratra zany fa tsy hoe eo ihany no ataonareo de rano amizay hoy izanao hoe rehefa mandeha rano fa maloto an'iny déchet tsy notsoainao ary nareo antinana any hôtelireo andrefeto ary ianareo rano maloto iny mitsitsika amin'ny tany ao direct tsy tsoin'olo amin'ny hôtely ao iza olo amin'ny hôtely ao andeha satria antinana nareo antsinanana zany de andrefana le hôtely reo de milaza ianao hoe 18 kilometre aza fandainga atsika latsaky ny 2 kilometre latsaky ny 3 kilometre io sika sy anao mihitsy ny resaky tao an-tranoko tao
hoe tsy mety ty izy DG ka atahoana fa eo no mety eo no misy an'le harena ozy ianao fa mihodikodiky raha iny ary aza adinoana re tompoko fa tamin'ny voalohany noho zaho miady isan'andro mody nisinareo premier phase le izy fa raha tena dossier miainga baka tia Belalanda hatrany Amorombe zay tena vrai dossier zay tamitsika nareo nanazava aminay nanomboky nanoherako ny raha ino zany ho goahitsika de enao DG de masamy teny enao hoe lavaka kely fotsiny 60 mètres lavaka kely aminao ary ino anaran'ity 3000 hectares lavaka kely 3000 hectares lavaka kely 60 mètres rehefa niady anao anteny anao hoe 5% ihany no miala 5% zany naverinao ndray le tany tonga de latsaka any ambany tany any karaha mitovy amin'ny ranomasina ty rehefa miakatra fatatsika ranomasina ty misy miakatra any amin'ny 6 7 8 idiran'ny ranomasina ty tsy maty dolo tanànanay ty aza mba maivany ohatran'izany le izy DG de aza mba mandainga koa ianao rano hosoiny taranakinay io tsy miaro taranakinao ka arova fa sy teny randrena soleko miaro ny taranaky malagasy fa tsareny rano ho very iny fa rano ao ambany tany ao 120 ino anara ty 120 mètres rano tsy azo amin'ireny rano io rano vokatsy ny hafanana ary rano farany madio indrindra tsy mila traitena rano fa azo direct sotroina rano madio ho lotoinao rano io ka resakinao tamin'ny iny tsy mety miteny hoe tsy misy plage kitiny fa nga andabotsy plage andabotsy plage aminao ino andaboy mbaka manao resako zany fa tsy mety olo tonga ao plage vazaha reo mandeha reo mandeha anala ao ino raha ataondreo mijery any sokatra so de tsy hainao zany eo tara tsy mipetraka eto DG mijery sokatra ao be de be sokatra ary sokatra voatsatra arinay nalefa toliara ao alefa ao nefa hopitainareo ala io hopitainareo ala io ary ala mbo averiko ala tsy misy maneran'izao tontolo zao io ihany le tompony nataon'Andriamanitra hoe nametsarana an'izany karazana ala zany 5 types de baobab ao 5 types de baobab ao amin'io ala io ka aza fitaina fitondram-panjakana aza fitaina io société io satria tsy hanaiky zahay lalàna internationaly tsy mahazo manala an'io baobab ary baobab zao tsy azato amanaly baobab zao 10 aly any baobab ao reo de io zao nahalaitsika reo baobab reo na hoe zany tsy maintsy reo technicien malagasy technicien tsy maintsy mitondra an'io zahay ary fa nanao soniny fitondram-panjakana aza dinoina fitondram-panjakana fa nanao soniny reo hoe tsy hikapa hazo ary hazo kapaina ty hazo 1000 ans hazo 3000 ans hazo 4000 ans de itenenareo hoe hamboly eo ndraiky io olo maharitry 4000 ans na 1000 ans io olo maharitry an'izay 1000 ans zay iza re tompoko tsy misy nza raiky tsisy de ho kapahinareo fotsiny hazo reo no base ary ambarako eto sy tena randrena solony aiko sy reo vahoaka reo maro ny vahoaka nareo hiteny hoe handeha hipe olo ndray nareo hilahatra atao filarinareo hilahatsy ndray koa zahay fa tsy hipe olo zahay ary fa miteny amitsika mpitondram-panjakana eto nareo hamelanjareo le 14 satria nareo hipe olo zahay tsy mipe olo fa zahay koa andeha hilahatsy koa hanohitsy base raha mahazo alalany reo mahazo alalany koa zahay rehetra io satria zaho manao propagande eny reny manambara ny vahoaka reo aza mifidy anay nareo la nareo hanoha base fa sy teny manohitsy base ary vahoaka vonona miaraka amin'ny sy teny manohitsy base manohitra an'io base toliareo ary tsy eketsika hatramin'ny farany io satria tsy mazava io zavatra io ka izay no zavatra tiako ho nanambarana amitsika satria betsaka loatra le lainga nataon'ny DG tamin'iny zavatra iny tsy nambarana amitsika hoe na 90 tonnes zao fa DG atanao miromboranao camion 90 tonnes zao fa zahay tsy mahay calcul avoaka e de charge anao vao calcul evatsika fa zahay zany olo farany dondrony eto io matao miaro tanato i
fa ia tsy hiaro longonao ka arova longonao fa zaho miaro longo tanà Ambezo tanà Masikoro reo ro maro amin'io tsika tsy teny raha lava zay volaniko aminao zaho anaky zay vezo aho tsontrohainao raha zay ambarako amitsika mazava tsara aza poteinareo toliara fa raha misy ty fotoa hampandrosan'ny toliara raha sokafo aho ity Afrique du Sud tia manino moa ty azafady fa nisy azo vola Afrique du Sud toliara io haiko hoe développement ary tsika iaby ene na baka ampani na baka androy na baka eto ane centre ipetsaratsika manino potehitsika tanatsika toy io lahy manino potehitsika tanatsika toy safe zany mahantsa vaoka ny toliara eto tsisy hoanina zahay toliara eto ka ho potehina fanomezanomen'Andriamanitra anay mbo atanjaka avao ananay reo mbo tahin'Andriamanitra zahay ho kolokolonay raha tsy hiteny fotsiny ao eo amin'ny tsy latsaky ny telopolo eo amin'ny telopolo mahery eo laha hisy baobaby ao Morondava eo ane fa malaza ka baobabinay ety zao any ame Fatsaly any fa nafenina nanomboka tamin'ny androny iza na raha ty tamin'ny androny toliara sainte nanoheranay an'io tamin'ny androny io base toliara ty hivadika ino koa na raha ty ino koa le hainy Amerikanina iny toerinay avao raha io ka tsy io tsy mety atanay eto de tsorotsoronao hoe tsy sepaky tamy riaky ty ka mivolambola amizao tsika ka aza manao resaky manao aza manao sangy mihoatra ny lomanao ohatran'io fa betsaky ny teknisiany fa namoaka an'io ary za fa efa niteny na ingahy président Ratsiraka fa niteny vao manao an'io nareo maro olo ho maty ie olo hitovy amin'ny président Ratsiraka zao président Ratsiraka fa nanambara vao miditra amin'io base io nareo maro olo maty sanatsy mivava ladilely de miteniteny foana zany président Ratsiraka miteniteny foana zany président Ratsiraka technicien raha misy olo technicien manampy tamin'ny androny président Ravalomana technicien manampy be io i manampy io ary niteny tsy azo atao io ka ho tonga amin'ny androny ingay rajoela ty de azo atao tampoka le izy hamonona ny vahoaka ny toliara mbaka atatsika an'izay le raha maro mihina azo atao atoy maro volamena zahay atoy misy pétrole zahay atoy misy gaz zahay atoy misy ino anarantia misy safira zahay atoy maro re tompoka azo ataotsika io fa ty zavatra anankiray ty mamono anay satria amy tanànanay eto de aza mba mandaingy ianao je raha ia anarantia DG jerevo tsara hoe raha vao miala baka toliara 4 kilometra zany mangily zany raha vao miala toliara 4 kilometra zany base toliara zany tonga de hitanao hoe ao mangily ao le izy fa aza mifandaingy atsika ka zay no teny kely alefako namaliko niny tenin'ny DG zay feno lainga iny tsorotsorony fotsiny fiainanay atoliara eto tsy mety reny zavatra reny sotra tompoko